fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo izao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Dina nosoratany Clémentine Sylvia. Novelomin'ny aina soa santatra miora mahenina lisy ary miranto nandray fiosina nantotosa tovandriambololona studio ny Brod. Dina iza koa ary zany manelingelina vao maraina izany vao zao veranga le olona mba manana roatra matoro maraina dia kotapana zaty. Alolo jereko fa sao dia sanatrika anivo zany ka iady amin'ny dada sy neneto ndraika. Manahoany andry? Manahoany re? Miarabanao aloha fa natratrany tsingeritaona naterahany. Misaotra betsaka kia. Ka ho marika izany ty mba misy fanomezana kely atolotra anao. Marika sy fahatsiarovana ihany re fa tsy dia zavatra goavana akory. Misaotra betsaka e. Mbola misy ilaindry avy e? Zava-dehibe amiko ry andro izao fionako aminao izao ary anisan'ny fanomezana kely efa mba nomaniko hatrin'ely satria ianao no raha tapitra ny resaka tianao atao amiko dia avelao dia amin'izay aloha Iandry maninona fa inona re tia manjoanao nisy fihetsika natenina ataoko taminao ve reko mety nandratrana nanafitohinanao? Tsisy ka. Fa inona fotsiny ary zany no antony mampifabianao ohatr'izao tsarovy Randriamanalina fa zany efa amin'ny toejazy zao rinivo fantatro fa te halala marina ianao. Lazao tao miaohatra ianao? Tsy afaka etotsony ny fiarahantsika ary nivo fandray na dia tiako tokoa azy ianao miala tsiny sady mifona aminao fa tsy avy amiko le izy fa nisakana ny ray aman-dreny koa ka tsy afa manoatra andray kosa ry andro miala tsiny akia dia sanao veny mitaka nikareo tiana ny fanaovantsika hatr'izay dia honazana antsika le tsy manan-tsiny kely ato akepoko zao omeko volo ianao dia esoro io zazy io lehilahy mohaka ianao ry andry safidin'olona ve no arahanao mijoro amin'inona ianao ty tomba lehilahy ihany nefa vao misedra fa valy ve dia lafolefona andrasy vetivety aloha fa andeha akalo le vola fa izy ianao azafady ary inona ny ataonao ato amin'ny efitraniko ato? Tsy aleo ve mba fampiarahaba aloha ho fantatrao ihany ny momba antsika rehefa avy eo salama renao salama tsara sala volana balika lesy ivoary ny anarako tsy haiko raha efa niresaka momba taminao mamanareo tena marina tokoa hainao le tovavy hoe zanak'olona ambony ve zany no niteneniny taminao miala tsiny aloha fa mba efa nandondona varavarana ihany saingy mbola variana be tany amin'ny trano fidiovana ianao ka nandroso avy hatrany tsy maninona misaotra amin'ny fiafafana ka inona no arosoko amin'ny vahiny ary zava-dehibe mifandraisanao ohatra izao ry
iza moa ny azoko antsona anao mialatsiny fa somary taitra loatra teo ka tsy nalaza ny anarako taminao tsony andriamanalina anao anarako e azonao antsona hoe andro fotsiny hafa kely kosa ny anaranao a tena nateraka olona ambony sady manana ny maha izy azy aleo aky akaram-boaka azo kely ho andry za fa voasamba vendry miditra ny efitraniko dia hojereko ohatran'izao fotsiny vetivety a tsy maninona ka mba milamina kosa ato amin'izany a vita nompirina tsara daholo ny zavatra rehetra reo ary dia mahazotoky a iandry a ahoana miala tsiny fa ohatra misalebolebo tampoka be teo a fa maninona indria tena marary vavony mantsy aho e ndao fa hoentiko maka-rivotra kely ary indria zary no alehako Andriamanitro ndray mandray niteraka ty nandroaka manala-paraka azo satria efa nisakana koa mantsy ferana sy andry efa tsinjo daholo izay mety ho fiafaran'izao efa lalana ny diaviny tokoa izao ka intsenjery latsa sisa no any azony natao rehefa mba nanambara marina tamin'ny zareo fianakaviana indray milaza fa valalana alikonyko ny tompony aza tsy ty sa veo hoe sorika araka ny volazan'ny andro tokoa ty zazy ty sanatria efa solavaka ve a dia mbola andeha hamon'olo indray hitako rangany hevitra maninona moa raha anaovana varoparitra kely velomaneo ty volany men'ny andro ty sady mba misy maromaro ihany mantsy izy ty zay nataoko tsy ampafiriny izay fahoriana efa nizakainy vehivavy ohatranahy teto an-tanitra nga io ary aleoloha akaina kely eto ambony seza vato eto amisavisan'ny trano hipetrahana sy ny fitaovana ampiasaina amin'izany manahoana tompoko zafady mba hipetraka kely eto akaikinao eto tsy maninona anaka mipetra fa sezam-panjakana ny etony allo fa ahoana ary voary misy inona zany ty amin'ilay sezavady fipetrapetrahantsika iny miandro vaovao avy amindry dia fatan'izany hoe efa mitoejazy indry fa irsio foana nanaovana andrarahanareo malaky so dia monsieur ihany ny kibondry ie zay akia miandrandry eto efa kakio miandrandry eto ary ahy ok azafady aky raha mantokely fa ohatra nanelongelona be andria fantatro mantsy hoe misy zavatra homanina ao anatin'ny karne kely iny tsy maninona re tompoko araka ny voalazanao teo ihany hoe ety an-dalambentsika efa tsy any an-trano tena marina aky izany misy mantsy ny olona sirena rehefa tahaka izany satria mba haka filaminantsaina no atindiany eto nefa korontanina amin'ny antso toy izao izy tsy maninona ka ary mamitako olona izany ty madamo ty izany olona mifampiantso amin'izany mba mampalahelo koa izay lehilahy vao fitaka amin'izany ka tia kily zanako mifampiantso tamiko teo ary vetivety akindry izany ka nalefa ny taksi ny zaho aleo aloha hipetraka fa vizaka be aleo nga mba haikisaka ry ampozaka ery mbola antonona antsika telo mianaka ny eto sady resa-behivavy aky fa hafahafa be neny ny anarany ndre manalina hoe dia iandro ihany no antsoko azoko mandroso tompoko inona ny ataonao izay naovana vary sa lasopy sa composé enao no ilaiko oay iandry
Ary tay zary nalalany fa mivarotra ety an-tsena. Niva mamy elany eloko. Zany tsy mitahiry eloko aminao e. Dia maso mandeha amin'izay ianao raha tsy hividy zavatra ka. Ny olona mamela eloko zanky miverina toy ny taloha. Hiverina toy ny taloha? Ie. Ataoko ahoana ny andravan'ny tokantranon'olona efa tafahorana indray ry andry a? Sady efa izy zaza teraka tsoatsy. Atsiry Nivo a. Fa ahoana e? Mbola atiako ianao. Ianao mivadiko e. Ianao ny renin-janako. Tsoroko aminao fa fanambadiana fitaka no avelany eo anoloako fa tsy tena fitiavana. Iandry a. Ahoana? Miangavy ianao mba handefa miandry ireo client ka. Ao fa ampiko ary ndria. Inona no ataoko anao madama? Vary sa composé sa lasopy? Somba mandeha moa andry fa tsy kilalaona io fa farotra e. Izy zao ndry no mipetraka. Eto ambony seza ko aiza moa? Ny trano nena na arse zany a. Ato ihany ko aiza e. Ndroany dada sy neny raha vao fantany hoe be voka. Dia ho aiza indray moa nalehako fa tsy maintsy hitady hevitra izay tokony atao a. Miaiky ny herim-ponao ary Nivo. Vitsy ny vehivavy ohatranao zao no manana fikirizana ny tafita. Eny fa na dia miainga amin'ny tsy misy aza. Fa ono a. Iza ny nahafantaranao hoe misy olona miaraka amiko any. Ary efa mitoeja azy izy. Tsy misy takon'izay tsy seho e, na miafan'izay tsy ho hita. Ny kiboko nafenina sy tsy efa miariary tam-bahoaka. Mino aho fa tsy mivarotra ianao amin'ny faran'ny herinandro satria dia manino? Andro tsy fiasana raha teo ioko. Ka andalo eto aho fa mbola be dia be ny resaka tiako resahana aminao e. Tsy maintsy mitady hevitra ilana teto haingana zany ato anatin'ny 3 andro fa tsy teo tratra ny teo tsony ako. Ono ary andry. Ahoana izay tompoko? Manahoana marina kay ny fifanarahanareo sy voary momba ny rarahanareo? Ny kibony anefa hita be e. Nareo nefa tito tsy miraika akory. Ka iraikanao inona moa izay tompoko? Asa efa tokony hanomana lamban-jaza andraisana amin'ny vahiny izay. Aza mora moraina ohatra izany ty resaka ty ry andry a. Tsy kilalaon-jaza akory ty ka fanambadiana io. Tsy mbola niteneninenay taminao ve tompoko hoe mbola mamita amin'ny fianarako nge za ty e? Dia anadalany zanako fotsiny izany ianao io? Sa sao dia mba hita fonja amin'izany? Fa be za nitanjonao izany madama. Nga moa misy fitiavana azy tereko masaka ohatran'ny voalobo-jaza zany e. Raha tianao fantatra le kely ty a, dia izao anananay volabe ny ray aman-dreninareo tamin'ny fanodikodiana-mbola-be nataon'ny dadanareo tao amin'ny orinasanay, ka nampikatona ny orinasanay hatramin'izao. Dia inona ny tianareo ataoko amin'izany e? Ie, dia tsoroko aminao ny marina fa vary zanakay io dia efa solafaka tamin'ny kafatera tamin'ny vahiny izay. Maninona? Dia mitoeja azy izy izao. Zahay anefa dia fantatrao ihany fa olona tsongon'olombolo. Voary raha teo mba ny zanakay e. Ka efa nifanaraka taratasy sy ny ray aman-dreninao fa ny zanany lahy no mpanambadiana ny zanako vavy mba ho fitandrona ny voninahitray. Mahazava aminao ve izay? Be koa zany lalan'izany amin'reto fiara be dia be mitondra mpanambady reto ka. Hamarona fiara re izao e. Manotra no reny zanaka ministra reny ny atao mariazy. Fa mba olona manahoana tokoa reny atao mariazy any e. Aleoloha akatona kely ty fivarotany ity dia mba hitazana e. Mba mitazana izay jeren'olona fa mahaliana izy zany a. Aiza ka aloha avy amin'ny moto mpisavalalana maromaro mihitsy eo aloha. Iny izao ny fiara voalohany mitondra ny mpanambady a.
ahoe mba tazanona Andriamanitra ary inona koa no nahazo an'ilay vehivavy teo amin'ny sisin-dalana teo iny e tao tonga dia torana izy raha vao natazana antsika aizy zany Andriamanitra ajanony kely nge fiara azafaty fa olo-patatra io torana io e ivoaka ho aizy ianao e tsy misy mivoaka zany eo raha marina dia olo tiako e avy ero ahy ivoaka amonjy azy tsy misy mivoaka zany eo ahy e tena mitohana daholo ny fiara maro fa misinina ato e sy bagna fiaranareo sa maninona io neny a mitady ivoaka neny andro fa olo tiany io no safotra ny sisin-dalana hitangoronan'olona io e dia andeha hamonjy azy ony izy inona tsara dia higadra anganareo sy ny ray aman-dreninareo alefa sy sofera ay zary azany maninona eto e zay vao tadidiko indrisy rery andro eo dia vitanao no namadika ny diny efa mifanaovantsika tsy zakako e tsy zakako metratra hoe ianao iny namadika dia ho any amineny dia ho any amineny dia ifona aminy atoy any ary ve neny izay e tena mangina be izany tanàny izany nefa toa tsy mity kory ny varavarambe fa mila ila fotsiny mino fa ho ihany izy ngamba ka otery neny neny o neny mba voaire tena tsisy mamaly aleo avy dia osokafana dia hiditra ao e neny o Andriamanitra tsy neny ve ty mitsirara be eto ambony korodiny ty neny neny hitako fa no nititrako ny nahatonga azy ohatr'izao tara loatra amin'ny fanapahan-kevitra efa mangatsika be neny 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 malalako fonary neny nanenenako nititrako sy mifandavako ny anatrao neny o nanenina efa manenina ary neny neny kely fivarotanivo e folokava ndray zao no mivarotrako dia mba lasa izary izy araka ny voalazan'ireo mpivarotra reo aloha dia efa taona maro be hono izy tsy mivarotra taotsoniko fa mba lasa iza loatra ary ny any amin'ilay tranopetrahako tsy atratraran'olona ntsony na maraina na hariva zay mba olona anytaniana indray mamaly boraingina hoe tsy misy idirany hoe mbola any any ary veo zao ny zanakay sa sanatrika efa nisorony tokoa tsy tiako saitsainina akory sanatrika mino aho fa any izy mianaka aleo oto fa miariva indray ty ny andro ka ary avaizy izy zany rabainina ay vesy e ay ve ka mandany andro mivezivezy fona tiatsena ty no melanao an'indrere ao antranao e maninona ty se nga tsy mianatra ka inona hono ny diranao amin'ny fiainan'le bandina hianatra na tsy hianatra ntsony koa e amika zanako anesy e ary ny aso anseanaka no hitenenako ansia ny anay iray aman-dreniny sy azy efa tsy fidiny no tsy hafahanana noho ny fianarana hatramin'ny farany ono ary zoky e ahoana fa mba izy aloha no laza taminao fa zanakao ahy e andao tsika anaka ody dia any an-trano miresaka fa
jereo nge fijeren'ny olona atsika tsy isy ampiasaony lam'izany eo andre matoy andry a fantatro amin'ny atsipiriany daholo anie ny tantaranareo sy ny regniko ny family afilalalazy teo ampanantanterahana andrarahanareo mika fona zanako andahodika teny gasy anie ny teniko aminao monsieur Iandry tsy ianao ndray niteraka mba maiza mampitahy ianao mainty neny mainty ka ny fomba ahoana moa no hiterahanareo fotsy be ohatra anazy zao na dia nampandrona tamin'ny ronono isan'andro aza aloha iala teto fa tena mitangorona ny vahoaka marina ao aiza ianao hoe any atrantsika amin'ny resaka se ve tsy menatra olona e araina sady tia ny andro na dia mbola malaina aza dia tsy maintsy mifoteto tsy vita ny torimaso manko ny fiainana fa tsy maintsy miasa dia aketany eny an-tsena indray aloha aminjena tsena rehefa eo e otry fa andeha ho aiza sady neny e vo amin'ny efatra maraina ane izao e Dina tsy vita mora ny anky ny fiainana e jareo ange ireo fitaovana marobe mbola ilaina amin'ny fianarana ao e tsy vitan'izany ny sakafo ny ofatrano ny jiro sy ny maro tsy voatanisa eny e na zany ary ianao ane tsy salama e mbola ndrera tena foana ve ka inona ary izany no hohanina ozindry e dia atao ahoana ireo fitaovana ilaina any ampianaranareo afaka mifanampy amin'ny asa tsika ary neny a tsy ampafiry ireny zaza tsy manandray aman-drenireny tsony a nefa dia mbola afaka manohy fianarana ihany sady mianatra izy mikarama eny e marina ane izany tenindry izany e saingy tsarovy a fa mbola eto areninao ary fanamby efa nataoko ny hoe tsy maintsy tafitako ny zanako na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana mazava amindry izany neny a ahoana e ny atao hoe fitiavan-janaka amiko a dia mampianatra azy hiatrika ny hoaviny tsika mianaka anie tsy araka mandrakizay e ary ianao tsy hatanjaka ohatra izao foana za koa mba manana ny hoaviko dia ho avy anao ahoana nefa raha tezana ho amin'ny fiatana ohatra izao foana ekeko anefa marina voalazanao anaka e fa ny faniriako a dia tsy ohatra izay efa niainako no iainanjanako koa efa hitanao izay tsy fahampiana iainantsika mianaka e ny fanilikili amin'ny fianakaviana rehefa tsy manana fa ohatrany tsy fantany akory tsy tiako iainanao ireny e fa mba tiako hanana no afinao mamiratra ianao misaotratra ny malala fantatro ane ny fitsonjovanao ahy e nefa manitra raha sanatria no marary amin'ny farerana ianao ane fantatro fa rera-batana amin'ny atoandro e ary rera-tsaina koa amin'ny alina asa manary e zanako a fa ono ary neny mba afaka mamaly ny fantaniako amin'izay ve ho ahy ianao hoe mba aiza ho any raiko e tsy efa fotoana tokony alalako an'izany ve izao tsy tiako ampahafantarina anao kory izy ry Dina raha ny sitrapony a dia efa tsy nisy ianao satria nasain'ny asorona fony mbola tao am-boka maninona tsara avy aloha amin'izao ry Dina efa lehibe ve ianao vao ho fantany nefa fony mbola tany ankibo ny tadiavin'ny asorona ka iza monina fantarane raha mba efa nitady antsika izy taty aoriana taty ianao aza ny teny hoe efa nionina ireo fa ianao mihitsy ny tsy nanaiky iona tamin'ny tsony fa ny afina dia mifindra trano koa eny ho ahy e miatao indray andretsy ny andro fa sao dia ho taratseny tsika mianaka ka tsy azo izay entanao hofidiana mandeha anariny eny raha etseny e za nokona azo somaraina antsika mianaka dia rehefa avy any ianao dia mba mihinana fotsiny sisa eny ary na zany aza misotro dite mafana ihany any an-dalana any a eny ekifa fantatro ny ataoko a
ndreo maninona tsy miaraka amin'ny ankizy mihitsy dia mitokatokany aty foana veky mba vafinarentandry ngamo ianao mba mahay miresaka aminay zanak'olona sahirany tony motsy nareo samy manan-katao ihany ny mahay miaraka aiza kosy tsy fiainana ankizy hoe samy manana izany foana miaraka sady izany koa fa rio a mahay be ao ampianarana dia mba ampianarin-dry za zany ka tsy tonga ho azy foana fahaizana ary mika fa ilaina fikirizana sy fifehezan-tena tsy miaraka mantsy ny ditra sy ny fahaizana ka tsy hoe maditra ny ankizy za fa eny ekeko fa maditra ary zany fa raha tiandreo fantatra dia misy atony daholo ekeny zavatra rehetra tsy ampifitiavana fa nga ela kamboty tsy kamboty aky fa mba te hianta fotsiny sady le olana koa ane tsy voatery hoe ho any sahirana rery fa na dia manan-katao azy ianao dia tsy ilozany olana zany mihitsy dia inona no azoko anampiana ny lary marina anampy andry tsy manana anampiana afa-tsy ny hevitra avy ato an-tsaiko any ary mika za ky mahafantatra fa tsy ny arena na ny fananana mampanankarena fa ny toe-tsainana sambatra indriva manana izany toe-tsaina miavaka izany hitako mantsy fa tsiko foana ny tsy hananao amin'ny fiainana na mafy na mora dina andaontsika ifanampy fameno mantsy aky ny fiainana indri mampianatra izay tsy takatra ny saiko sy ny tokony ataoko dia za ndray hanampy andry ara-bolo tsy mahazo manampy ara-bolo izany ianao ry mika fa ahoana kosy satria fantatro fa mbola eo ambany fifehezan'ireo ray aman-dreninao ianao sady mbola zaza tsy ampitoana raha teo tena mianatra andry ary dina tsy mendrika amin'ny fahendrenao akory ny azako tiako be ndry tiako atao namana mandrakizay aza miteny an'izany moa lesy aza malaky matoky olona fa adiadio tsara aloha fa maro amintsika olombelona ny eno manao saka manafika io eny marina zany nefa mino fa tsy hanao kosa zany ary andao amin'izay hiditra ka sady efa latsaka dimy sady izao andao ary andrasako indray efa mirava dia toizana indray ny resaka ono ary voary ahoana izay ry maman mba iza ho ay ny vehivavy miaraka amin'ny mika avy any am-pianarana iny foana efa hoe avy any am-pianarana izany ve tsy mpiara-mianatra aminy fa maninona angamanao fihetsika fa hafa ohatra ny zanak'olona sahirana kelikala tsy mifanentana mihitsy ny zareo izany ve ao fa ho teneniko mafy mika rehefa tonga eo tia tokoa eo fa sary-pisainany ianao midira ty aingany ianao fa misy inona sa misy maty to tsy andronareo kory mantsy nipetraka eo tamboniny seza fa misy inona zany ka niadalana ataonao sikala kely maloto lamba kely inyko zaza voasakitena aminareo hoe tena tsara iny kala kely iny eny sady mahay saingy somary sahirana fotsiny ry zareo atao iny ny olona sahirana mipanana be dia be tsy olona any eraky ny tanàna ka ny zanak'olona sahirana ny tsindroana avy any io fitiavam-bolanareo io ihany ane mampaditra anao ohatr'izao mivola betsaka fa ny fitiavana tsisy misara mirabainina amin'izay koa ary ianao reny fa andaontsika hody any amin'ny James Toll raiko niteraka sady izy ny tompony ketrika sady vazaha fa iza ny nampafantatra anao an'izany tsy zazakely tsony ane le bandy roneny fa izao ny teniko aminao ry mika atsary manomboka androany ny fifaneraseranao amin'ny vehivavy izay tsy ilaiko iny indrindra moa fandrainao nareo aza manambanimbany olona ohatra n'izany fa samy manana maha izy azy nge ny olona fa tsy voatery hoe sahirana izy dia ho sahirana koa ny toe-tsainy UNO dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tatsamysehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra UNO akaiky anao indrindra manampy anao an-trano
Ary maninona ho hainao anaka ny lasa tarafidiana foana tatoato e? Sa niova ny fandaram-potoana ny ampianarana any? Ny marina lazaiko aminao otrany eny a. Hoe? Mananamana mety izy vazaha zay a. Mety izy vazaha? Mpiara-mianatra izay. Zanak'olona manan-katao izy a. Fa mifankatia aminao nga hono izy izany. Ie, mifankatia izay. Saingy fitiavana mampinamana ihany e. Dia inona hono ny tanjonareo amin'izany? Ny tanjonay riny eny dia famenoana eo amin'ny fiainana. Izaho manampy azy amin'izay haren-tsaina sy fahendrenana anako. Izy kosa vonona nampy antsika amin'ny fiainana. Hafahafa izany a. Sao dia hampangalatra ny zanak'olona any riritiana. Mpiara-mianatra aminao izany ve tsy zazakely tsy ampy-taona e? Tena marina ny voalazanao. Saingy hoahitsiko kely satria zanak'olona mpanambola izy. Ka ny sakafontsika herinandro a mitovy amin'ny vola omendrainy azy ao anatin'ny iray andro fotsiny. Sady izy koa nge milaza ho avy eto izao e. Dia mba hiresaka amin'ny eny hono izy. Sady izay tsy mianatra dia malalaka tsara tsika. Ay, dia miandry azy izany koa. Ary ohatran'izay sady ary izy dia tongako. Gordina! Fangana torinao azy ny tranobongo kely tsika ity? Tranobongo misy ronotriny eny a, ka sarotra atao malahelo. Ary andeha hitsena azy aloha ka. Lozy ity. Mianatr'olona marina amin'ny ataon'ity zazy ity. Aloha fenina any ambany fandrinanga andreto korotany atandreto ka tena manala-paraka marina. Ody reriny eny a. Vao efa misy vahiny eo. Mandroso ray anaka. Fa hono ary se? Ahoana izay ry tata? Sambasamba indray a na hainao an'se ny antso hoe tata. Ohatra ny fahaly be izany ary se a. Fa andro inona ary androany? Mba miova ry tata. Mandroso an'iny taona fa tsy mihimotra e. Dia inona ka ary aloha ny tatavanao ahy? Se ty miahendry. Ndreny sendreny tady ampitomaniko. Fa mampitomany ahoana kory tata? Mitady fisarahana amiko izy fa hiverina amin'ray ny zanany taloha e. Dia hiara hipetraka any ivelany nareo efa mianaka miaraka amin'ny rembenao. Tsy manaiky an'izany a. Fa ahoana moa ny andozako ny tanindrazako? Tsy mahalala ny James Toll ho raiko izany a. Fa fonivona tsy aro saina a. Dia ianao no hitako teo. Ary ianao vola damosina tamiko. Andray rery anaka izany hafaliako e. Misaotra ary semika. Dia izao mba tiako hiangaviana amin'se. Endry tata. Aza miaraka amin'izany zazavavy sahirana izany fa mahakizo fara. Sady ny elany ery se maharay roa e. Ka sanatria ho raiko pity amin'ny ose. Tata. Ahoana? Samy vehivavy izany nefa nananitra sy nampiova ny toetra an'izao. Izany ve? Ie. Ary ny hoe tsy fanerasera amin'intsony dia sarotra amiko izany. Fa miangavy an'se ary e. Mba aza ho entina tia tranontsika izany. Fa ho aisintsika izany romika. Toa lalana tsy mba falehantsika isan'andro ane ty andehanantsika ty e. Izao ry Dina. Hiafina andreo indray aman-dreniko aloha tsika. Fa maninona kosa e? Mametraka olana mikasika amin'ny fifaneraserantsika ary zareo e. Manakana mihitsy aza moa izany. Fa maninona hony? Nefa tsy omena tsiny izy raha manao izany satria mety mijery ivelany ihany. Ny zanaka tokoa mantsy no himatimatisan'ny ray aman-dreny ka tsy maintsy mahasarotiny azy e. Nareo raha teo zanak'olona manan-katao fa izahay somary sahirana. Ka marina ihany nge ny teninao teo hoe mijery ivelany zareo e. Saingy ny tsy fantany dia ianao anie tahaka ny rakitra tsara natao anaty vilany tany ihany e. Araka ny amankiny amin'ny vilany no isehon'ny hatsaranao. Ay kosa ianao ty mba mahesasy tena ohatr'izany ihany a. Dia inona izany ny tanjonao amin'ny andehanantsika ty? Aty tsika no hiresaka e. Sao dia tsy mety amindrilo ary e. Tsy sanatria ary mika ametraka fitiavan-tena amin'izao a.
ka irisika iresaka amin'n'lahy foana na dia efa voarara azy. Ny teniko dia hoe nahoana raha arana ny tenin zareo ray aman-dreny. So mantsy dia izay no very ny fahasoanjanany. Izany na manao fotsiny e. Aminao ditra ve fiarahako aminao amin'ny mampinamana? Tsy mahazo mifandray ve ny orisin'ny manana? Tsy tompon'ny fahalalana ary mika, ary tsy natao tapitra oatra amin'ny fahendrena. Oka ny fiainana no hitsara e. Dina, tsy mbola nifanerasera tamin'ny olona lalitsaina ohatranao ataoko ahoana moa nisaraka aminao e. Iza indray no ananatra sy anoro alala marina tokony izorako. Ianao no nalalako fa mitovy ny olombelona fa tsy misy ambony sy ambany. Ianao ihany koa no nahafantarako fahendrena ka nampiova amin'ny fiainako. Za reny alehako e. Inona koa no ataoko manoloana zao fisavorovoroina eo aminay sofoara zao. Raha mba niviany maty zao mivadiko, tsy ohatran'izao mihitsy ny hafarako. An'izay ny zanakay, tsy mahafantatra akory. Dia ho vadiko boribory zany sisa ny hafara lary andry. Tena nanenenako ny fankatoavana amin'ny tenin'ny ray aman-dreny ka nanenenako izay lazay mifamaso lozako. Tena saiko nandony olona marina. Azafady madama fa saika avoadonako ianao. Tsy maninona tompoko, za koa aza ny saika hialatsiny taminao. Somary variana kely tsy fantatro intsony na zanona ka voandalana na ianao na naratsisana. Mba mahalala fomba kely kosa zany zazavavy zany. Jerena to zanak'olona somary tsotsotra fa ambony fisainana be. Fa ono aky, iza moa ny anarandry azafady. Tsy hoe miavona tompoko raha tsy mamaly fangatahanao ny anarako. Satria efa ampy tamin'ny fialatsiny ihany angamba ny resantsika mianaka. Tsy zany aky fa nandona amin'ny voky loatra ny fomba feno fahalalam-pomba nentinao namaly atyo ka omenao tsy miviara mba manadiady momba anao. Mahafinaritra aminy miresaka aminao no za teny mpahendrenana anao. Aza misaina zavatra hafa nefa fa tsy anadalanao sanatria. Za koa tsy matahotra izay mety toetra na fihetsika ao ka manana ny saiko afaka makafaka sy andalina ny zava-misy ary manam-panahy mahay manavaka ny setroka sy ny tomany. Sambatra loatra izay honenanao fa izay lalovanao aza mamerivero. Mba iza loatra reny ray aman-dreny niteraka anao ty Tsy ny fahafantarana ny ray aman-dreniko akory na nonenako no antony fahalalako fa ny fiainana no nitaiza. Raha tsy sahirana izay tsy mba nalala fiafiana ary raha tsy voailika koa tsy mba hifandray sy andefitra ary hiavana amin'olona. Tena sambatra ianao ka. Sambatra fa manan-karena fahendrena sy fahalalan-tsaina. Maro tokoa no manam-pahalalana fa tsy manam-pahendrena. Ka aza omena tsiny raha matokela raha linany aminao. 12 taona zao fa olona 2 aminao nefa nahitako toetra ohatr' izany teto an-tany. Zany ve? Misaotra miala tsy sady aloha raha angatadalana fa mbola lavitra manko ny lalakalehako. Fantatro fa maika tokoa ianao na dia mbola tia resaka maharitra aminao aza ndray andro any mety hisy eritreretanao ihany. Dia mba tsy hoe amin'ity laharana ty aleo nefa mba tsisy alala zao fotoana nihoanantsika izao. Na dia ilaharako iny akory azafatsy tsika senao ihany. Malahelo angamba ianao raha tsy raisiko ty fa raisiko ary za tsy manana finday fa tsokana amin'ireny taxifone ireny ianao. Dia dina ny anarako faly mahafantatra anao ny akosaky andry misaotra kiry dia dia veloma mandra-piona tompoko.
mampitrevaka nyity zanako vavy? Misy olana nga? Tsy raikitra ny diantsika ho any an-dafy e. Fa misy inona kia? Manambady aman-janaka kely iray ny mika amin'izao. Izy ihany hono na farany hoany fa tsy sika rehetra. Inona hoe ty lazainao ry kiala kely? Zany ve tsy ho faty daholo zany ny programa rehetra? Dia inona ny ataontsika amin'izany e? Ndao mika no alefany e. Dia izy ihany no saina manondrina ny entana aty amintsika. Azo everiny izany raha manaiky izy. Nefa mika nie ka be rendrarendra e. Tsy ho zarany aza ve? Dia manahoana indray ny aminareo sy andro izany ka? Le fandravana iny? Indray tsy mankaiza eo e. Olona tsy moka be iny. Motambatambazina sy iangotongotiana fotsiny iny dia roboka e. Ary sary-pisainana ianao. Io tonga eo. Aleo avy dia hotsenaiko amin'ny tambitamby sy ny teny mamy ary. Mandrosoka iry vady malalako a. Ay tonga sady ianao. Fa nareo tonga koa verina ohatra ny olona mifoka moly e. Mika? Iza koa mivady malalanao io. James Toll ve? Inona koa ny raharaha iny an'ireny olona mpiala andraikitra reny. Za aloha dia tsy mila nintsony. Safady zanako a. Avilo elahy hiditra any an-trano fa misy vaovao tsara sy asoantsika any e. So dia mbola resaka fitiavan-tena sy fitiavan-karena indray zany e. Ndao aloha e. Izay sy mamangena io resaka amin'lahy e. Ary inona ndraiky ity malasa saina eo tokony ambaravarana eo a? Mafy nga ny fianarana sa misy olana ankoatra izany? Ye, misy fa saingy tsy everiko olana aloha le izy e. Momba mika indray izao izany. Nga nareo mifankaty? Tsy mika kosa reriny eny a. Olona hafa mihitsy. So dia mba nanao tao foana tany ary ianao teridiana dia nanjary latsapitia taminy. Fa angamorina eny rehefa latsapitia dia manaonao foana? Eko. Ny fanaovanaovam-poana zany mampisy ny fitiavana. Raha ny ankamaroan'ny tanora aloha dia tratra amin'izay daholo e. Fa ny vehivavy ny tena hiarana io matetika. Tsy za zany ka. Fa nga koa moa voatery tsy maintsy ny olon-tiana foana ny mampalasa vinamy matetika. Eno a, ka mba iza ary hono izany olona malasa saina mafy ny zanako izany e. Mba azonao zaraina amin'eny. Tena efa ny ferany mafy tsy ilazany zanona amin'izana amin'izy. Ka fanajako azy dia avela ho tanako azy amin'irery ihany tsy ambaratelonay e. Eny ariko. Ny alahelo tsy ambaravana hono zakan'ny tompony. Avelao azy any angina fa tsy mendrika ny fampitondra ny ati-tsainao. Fa zao kosa nefa ridiana. Aza atao reny sofiko nay tamin'ny maso kokory ny sentinao fa tsy ho zakan'ny foko izany amin'ny masanako tokananao. Tsarovy ridiana fa ny fonondreny dia miara amin'ny tempo amin'janany foana. Ny tiako zaraina aminao fotsiny roneny dia izao a. Hoe? Tsy mbola nisy resaka inona kory ny fanaovanay sy ilay olona izay. Nefa tsy fantatro fa lasa misy hery manonja ato anatiko ato. Te eo naminy a? Te ho eo anilany koa? Ary sao dia mba azonao ty tany hoany ary ty zanako vavy. Tsy fantatro ro raha izany tokoa ny atao hoe azonody e. Fa mirehatra mivaivay ato anatiko ny afo ka tsy azo nontsona hatramin'ny fankahitako taminy. Fa hono a? Dia anao nandray izany fifandraisanareo sy mika manoloana an'izany lehilahy izany? Fa tsy midika inona amin'ny fiainako neny na i mika na le olona iny e. Tsy mbola nisy olona nitory fitiavana tamiko ka nekeko hatramin'izao. Ay kosa. Fa tokony ho firy taona eo izany tovolahy izany? Angamba mety ho zokiny neny roa na telo taona eo. Maninona? Fa loziny ty lazaindry? Tsy lozy zandry neny fa fahasoavana. Mba iza loatra ary ny zazavavina ambabony foko iny. Tena nampitobotoboka amin'ny foko ny firesakay a.
endry zany raha sanak'olona ve fato malalako hoe reratreraka angany matoritory mila tsindritsindriana sa otronna fa angaha moa zany nareo reto mbola tsy lasany andafy anotrina ahoana tsy mahazo mikitikitika zany ny vadin'olona aza mba atao an'izany moa malala fa sangisangyko ange reny fitsapako an'la fotsiny toko moa ianao ihany mivadiko mba hitandro mpamitaka ndia atorany anaty fiara afatsy andraso aloha ary fa ho alaiko mivary mivadiko varivary inona tsy lamy mangamy programa anareo tany ivelany tany mody manampy tamby eo ty tsisy an'izany hoa teny gazo tsotra angamba anoteneniko anao teo avelao aloha irery ary aloha atoro eto ambony sezalafa eto ary fa tena reraka be zany saiko zany ka Andrea azy ilozanao fa efa mitoejazany mahantra ny zanatsika ho ka mboty velondray ne izy raha ny safidiko manokana nerinivo dia azarako aza an'ity any io no ataony raharahantsika fa saingy indrisy tsy avy amiko akia fa avy amin'iza nefa dia ino izany ny hevitra rehefa niraharaha tsy anatsafidy ianao fa ho tolora ny vady izay veriny fa mety aminao fotsiny any tsara ovo tsara ary nivo fa mahery ny fitiavana ary tsaro fa tsy ho fatomandrak'izay ato apoko ny anaranao ny anarako ary ny zanatsika moa ho very tsy alala zay rainy ve izy tsy ho very tsy ho zanak'oronivo any taona anao volana mino aho fa mbola iona foana izay mianaka zao ry andry rehefa tsy ho anjarantsika niaraka dia tsarovy fa tsy ho ampafantariko ny fisianao akory ny zanako mazava misy raha iraisanay mikoriana ao anatiko sy ao anatiny maharaina ny andro ka izaho niraiso tory teto ambony sezalava teto ihany anofo re zany nahoana ary nahazo nofo faratresaka isingivo nefa tsy izy mihitsy ny tiako nofisina fa le zazavavy kely tafahoana tamiko iny mba maniry ny ananjanaka matsy mafy rehefa tsy manana le tena naterako ty tsy mbola hitako za ty miantitra ihany ary maninona ianao tsy dia be telo loatra androany sa tsy salama rano marina kely tiana dia zao misy olana kely zay eo amina eo olana momba an'iny tsy misy mahakasika ave mety akasika antsika sindry ihany raha tanteraka fa inona aloha le izy tsy azo mikambara amiko angaha zao akia kasainynenina sy bebe alefany avelany ony mitady ahoana ndraiky dia ahoana ny hevitra elahy amin'izany tonga dia tsy avy hatrany ny valiteniko ataoko ahoana kiny andao andry izay efa namana mahazatra sady tsy vitan'izany fa akaiko mifoko torohevitra nomeko anao mandeha ihana fa mahasoanao zany dadanao any eny manafatra anao ny olona tsy manandray aza le tsy efa tsy fitany mba manirony eo anilandray nefa indrisy raha za aloha elahy dia mandeha ka tsy andeha zany ki za tiako ny eto anilanao ary tsy misy mamikoatra ny miaona amindre isan'andro isan'ora eny mandra-piala ny fofona koza tena ilako nenina mihitsy aloha mitady amin'ny vady aman-janako ka so dia mba misy antony ihany matsa ny nofoko aliniko za re nareo izy mianaka eo mba ny any ve nareo
manana anareo soko ny olon-drehetra miara-paly sy miriaria ho anila mivady amanjana antoly za kosa ohatran'ny olo-manjeny voatetiko daholo ny toeram-pivarotana sakafo masaka manerana ny tanàna fa tsy hitako tapitra na nytaniako ny olona rehetra izay fanerasera tamiko sy tamin'ny voa tamin'ireny fotoana niarahana italoha reny fa tsy misy mahita nandramako natsona avokoa ireo karazam-behivavy mitovitovy aminy ndrao anolona ny antsoko andrisa ry nivo malalako ny aliko aza nefa nandramako natsony aty le kojakoja lelayntsika ao an-trano madama mora be sady vita malagasy daholo reto aty le kojakoja ramose aty le kojakoja na 10 teto daholo ny olona ny naka ary tsy tia ve le zazavavy saika voatona ny fiarako aty le kojakoja na 10 everiko fa aty le kojakoja lelayntsika ao an-trano madama ao aloha mody atsafaina mora be asa raha sady vita malagasy daholo reto aty le kojakoja ramose aza manany any oay tsy enao moa le sady koa akina ratiana manahoana aloha ndria salama tsara ka fa ianao manahoana za koa salama vatana ihany fa mifosiny saina tsy dia mety milamimako ka inona ro ny tokony ataoko za te resaka be aminao nefa mividy reto mitandahatra manodidina karak'ilay volazako tamindretoky dia za koa anie mba hipividy ka hovidiako miaraka amin'ny mpivarotra dia atao ahoana koa zany hovidiana miaraka amin'ny mpivarotra izany zany eky tsy mandaingy ranomarina kosa moa ry andro dia andevo izany olona amidy izany entana no amidiko eto fa sanatria tsy ny tenako marina akanjo aki izany fa efa ela ny andrasako ny antsonao kanjo ianao tsy nyantso dia nalahelo be zako hono ramose iny ake sao dia mba afaka miandro ny firavan-tsenako ianao zafady amin'izay matsy mba afaka miresaka milamintsika sa ahoana antiako ambaraka iny kely dia zao ataovy ny totaly mety amin'ireo entana metinao reo dia alohako daholo izay vidiny dia avy eo taontsika andiako ahoana ve zany ny tantaranao ry tiana tena mampangoraka sady mampihetsi-po koa matoky fa tsy hamelanao rery zany tia hanampy anao tsy sanatria nefa ka hoe ananaroatranao noho ny fahavoazanao fa tsoroko aminao fa za koa dia mahantra lavitra no ianao aza asa mety mba ho azoko fantarina ve ny mahazo anao tsy maninona ka tsy mampino ihany mantsy raha ianao olo manakaja sy manam-bola be ohatr'izao no laza fahantra noho iza tena marina voalazanao raha mifijery velany saingy tsy mahantra raha-bola fa mahantra zanaka mahantra fitiavana ary tadidinao ve le fotoana ny onantsika tamin'ny tsy nampoziny iny tsaroko tsara ke ohatra ny voamaly nefa tsy adiniko mandrak'izay dia ny fotoana nahitako anao volamina loatra amiko diana tiako ianao nahoana ry no mitomany diana matoky fa tsy hamitaka anao zany ary vonina anao izay tsy hampalahelo anao misaotra ry andry tanteraka ao ny nofinofiko za koa ty ianao zany ve zao vao malala miditra ny trano le mpamala ray aman-dreny ty ohatra kosa rery bebe sao dia vierinao fa mbola sasakely foana ary le bandy ka hoe tsy maintsy sitraposy safidinareo foana no tanterahana mba eritreretyana any fahoriana metindreninao
ndre manalina efa tsy hita ho antenaina fa zara raha mody an-trano sisa dia misakafo sy mametraka lamba maloto dia lasa enao koa tia manao ohatry ny ataony ihany dia inona ny anjohan'indrenao iny e raha marina ary bebe dia izao a mitady an'ilay malala ny foko a tsy maintsy mandeha any aminy a satria izy efa tsy mahazo mandeha makaty amintsika fa mavomavo zaza inona loatra retiry lanitro voerina eny a fa misy inona ry tony e inona ny mba mahafalifaly anao ohatran'izao avelao aloha za azo toerana e eny ary zaorana eny a hitako ihany ilay olona nikatsainy foko mika ve mika amin'ny ahoana koa e olona efa tsy avela hiaraka amiko ireny ve dia mbola isisiako ihany olona hafa mihitsy izany ho aho ka izy indray ary sa le nilazaindry hoe olona fantotra no zavy dia maninona e tsy voafetra ny taona sy ny volonkoditra ny fitiavana ary neny a dia ahoana aloha ny hevitra ao amin'izay e dia avelandry irereto aho zany ko izay mihitsy ny efa nresahana izy ary rehefa nifandiniko izay dia nifanaraka fa hiara hipetraka foana sika telo mianaka marina veretsy raha mba zay aloha dia manaiky ako zanako vavitokana ny endriry tiany e tsy fokana lavitra ny maso kokorona dia herinandro azy ahody o aizy izay olona e ndany aloha jereo zany olona manao ohatr' izany fa izaka any dia davinao raha misy azafady mba aza tao an'izany kosa moa akirydiana zany mbola tsy nanao ratsy andry e mandeha any ianao mandeha any fa za zalaina fanahy eto tsony efa mazava amiko ny zavadrehetra efa nanamboatra ny foko a efa na dia tsy foko azy ianao satria voaloha-pitiavako diana aza tao an'izany akifa mahantra tianao any ahy e inona ny tianao anapory foko an'izany fa izaka izany olonao izany tao dia ilay rinareo mikatrina eny a zao ry mika aza repirepenao tsony ny fiainanydina fa tsy anjarany ianareo efa manana ny olo tiany koa izy e so dia andrava mifankatiavan'olona efa mahafioroneo indray zato ianao mifona ry ary izy mianaka azariana efa nanakana ny foko taminao any arydina e ka tsy haiko tsony ny ty olo-ka afakoatranao asanao lahy e dia noho ihany fa lasa aloha ay ve fa dady e fa ahoana ary sy mitady anga ianao dada ahoana sy efa fantatrao angamba fa tsy malala nizaniza fa tsy ianao eto ambonin'ity tany ity ka tsoko hoe dada ianao ny raiko eny fa na dia samy efa volokoditra azy tsika mianaka zao ry dada ahoana ary zay anaka tena mifona mandady sy milela-paladia eto anatria anao sineny mba avelao ry ahy isafidy an'izay olona tiako hovadiny ka le tovavy miaraka amin'sy ahy zany e tsy mbola hitako akory e vehivavy tsotsotra izay izy ry dada zanak'olona sahirana fa tiako raha za manokana aloha dia tsy mahazoto amin'izany zazavavy izany saingy ase moa no misisika ka atao ahoana ny anakana ny safidy an'se fa tsofondrano zany e misaotra ry dada sineny e dia ahoana koa zany amintsika ry andry mba mamela ny adisoko koa ve ianao ny amintsika aloha dia tena tsisy hevitra ntsony e ampy izay ary mijanona manao iny koa ary andry maninona tsy miditra aty an-trano aleo aloha natonana eny hoe fa misy inona ary maninona le tsy alany tsy mandroso ry malala diny valy be a namela ny heliko ve malalako lozininy ty
fa manindry e fa ngatsy fiarany andro ty anaiky ambanana ty ka zay azy a dia ah ihany koa ary zay ah dia azy ihany koa e maninona togagy ianao fa maninona e fantatrao nga izy ave mifakalala ianao sy andra e tsy zany mantsy fa ahoana ardina izy n'olo tiako tena raharaha be indray ty marina zay zany nantony anakana ny dada tsy araka amin'dina nefa nahoana ny ekeny indray rehefa avy eo to lasa saina be ianao tsy nampozonao e zany lesy le fitiavana dia olona efa antitra be mitovy amin'ny dadanao iny very dina no nasolonao ny toerako e dia maninona nefa e sa matoky tena fa tanora sy tsara tare dia anatena fa tsy maintsy ho tompon-daka foana tsy anjara lesy ny atsika beloha tsofrance zay ary sokoa ary dia mba fitiavaka rena no tiavanao any dadako e maninona dadanao ve iandry raiko aky izy a raha zandry a dia misaraka amin'ny teny zao fa manambady ane izy e efa nitantarainy tamiko fa efa nisaraka zareo sady tsy misy asakana fona ireo efa miara amin'ny tempo ao anatiko sy ao anatiny ary hoaina mifetra e dina fantatro fa efa diso lalipaka loatra ky ny fitiavanao any dada saingy ny fitiavako anao koa dia tsy haiko ampanginina mandrakizay ato am-poko andeha nefa tsaro fa ao anatinao ao a dia mbola misy dian-drangotra lay nanaovako sy ny fahizay ary tsy mety angina fa midradradratra miantsoantso hoe tiako ianao andeha an'io saingy mbola everina eto kosa indray indray andro any ary ho eo anilanao mandrakizay veloma ary dina malalako veloma ay misy teny kely mba tiako angaviana aminao ahoanaka izay azafady aza lazaina amin'ny tantarantsika so dia ifandrafinareo mianaka na koa sanatria tsy ho tanteraka ny aminay roa aza matahotra ny amin'izany akory ianao ry dina fa tsy ataoko fantany akory izao feonantsika izao a voary a ahoana ary neny tsapako fianao lahelo sy nenina mafy ny ao am-ponao ankehitriny tsy hoe andatsanao ah akory sanatria fa mba tenamboatra ny sainao a mahareninao ahy ka efa ranondraraka tsy azo rofina neny lasary neny e torohevitra ny tiako ataonao amiko manoloana n'izao zava-mitrango eo amin'ny fiainantsika mianakavy izao nazaha koa aza ny anaka mba malahelo e fa aleontsika ry vary miala tato mialohan'ny raharahan'ny andro sy ny zazavavovadiny iny fa tsy zakako nijeranao arary fo eo a izy raha teo efa tsy mandray ny fifonanao tsony satria efa diso lalipaka loatra angamba ny fitiavana ny zazavavy iny ary mba nanao hoana koa ny enimika sy le vehivavy nampisisika be azy iny e to rehefa nahazo tsodrano indray zay vao lasa nangingina tsy mahavoadrindrina fa mantoro lava ao any efitranony ao enao ve tsy mandinika fa izy azane ka lasa miamahy andro amanany le marary izy io fa tsy miteny fa kibonindreo ao-pony ao aleo hoe mba ho anotaniako so sanatria ka misy mahazo azy io fa tsy sahintenenina amintsika za koa moa hitany hoe variana be amin'ity zava-misy eo aminay sy andro ity mandehana re ay veneny e fa ahoana misy ilainao ananga zanako veanaka tsy ilaiko a malahelo anao afa tsy hitako ny atao angamo mba miasa saina noho ny amiko any ianao ty e gaga mantsy efa ho herinandro zao ny boako tato nefa dia fanontaniana ray tsy mba ataonao amiko efa nionina ne ahy e ho zakaiko samyrery no trangam-piainako mifona zanako a
sy mba nihevitra anao tokoa hatramin'izay fa dia fitiavan-tenako ny mameno ny fiainako malahelo ry zanako malalako satria tonga ty ny fotoana ilay tsitsoro-mambitsara antsika mianaka tsy maintsy andeha satria tsy afaka ny raha fetotsony efa olo-kafa ny safidy ny andro dadanao ho vadiny neny aza mitomany aza malahelo moa fa ny ranomasonao dia mba ranomaso kokoa ny sentim-ponao dia mba sentim-po kokoa ka mitrakary neny hatreo no avitsika mianaka tsoroko aminao fa za dia tsy hijanony etsony koa fa dia hiaraka aminao ka izay misy anao no isy akoa neno mba manaova mety efa ho avy eo any ilay olona angataka sady efa tombotra ny fotoana afaka folo minitra eo sisa sady izy any tena efa maro-potoana be eno ny akanjoko ane sisa ny ampidirina fa mivoloko sy ny tare fa mety daholo ny andry koa ve zao mba efa vity ao hoe ho jereko ty fansorana n'lay lokomena fa sao dia misamontana be zay ka ao tsara hoe zay ary anefa tonga sahady izy ampidiry malaka ny akanjonao zay fa andeha itsena oay mahafatifaty kely mihitsy ane za malalako zany elahy koa aza tena manoatra no ren'olo malaza mpilalao orona tsara reniko ndao malaky ary efa sasamiandry aneneny efa dodina be izy tia hita amin'ny vinatolany ndao araiky sady za koa efa dodina teo eo anilandrimandrakiizay ko odry neny mandroso raraka izy mba tsy anao mivahiny iandry fa ino reto mahazo anareo to samy taitra torana koa neny fa maninona re ianao ao aloha velomitsika izy fa torana fotsiny koseho aloha ny tana fa zaka le raha manitra any anaty fiara vetivety anganary ianao nivo marina tena nivo taitra be izy nahita satria izay le rainjana zay fa tsy mifankahita tamin'ny taona maro no lasa vinatony zay tsy amin'iza fa ay zanako ihany Andriamanitro mamelany eloko dia anaoana koa zao no ataondiana raha fatany hoe zany eny ny ray niteraka azy nisy very malala le ranomanitra efa tamy akiza zanako aza be sangisangy eo moa le tsy malala fa malaky iandry fa losiny ty nataonareo tsy fantatranga fa zanakao tiana inona tsara hoery neny zany sao dia mba manofy ary tsy manofy zany ry tsy mino olo malalako io eny anaka za tokoa nrainao niteraka anao tsy napoziko nefa zany raha tsy tonga tetotsika ka niona ndray zay sy nivo le reninao efa taona marobe tokoa no nitedavako anareo mianaka saingy zaho angamba amin'ny fotoana nataon'lay pary ionatsika fa alibe ary izy mianaka fa hitako ihany nareo mianaka alefa ankaroako taona maro zay to tsy mety mihina ny saiko fa zanako ndriry diana hitako a tena raiko pobe taminao ka izanako ianao dada alibe ko ary dada zany fe ianao ndraiko ary aza malahelo foana fa ny fitiavana izay mampianaka atsika dia mahery lavitra noho izay saika ampiraintsika ivady eny resy mianaka andro ray to za teo amin'ny fiainantsika tokoa ty an'io ty anivo
mamela ry vato malarako fantatro fa tsy merika akory ny atsara-pitondrana tenanao fitiavako hoe ka mengavy atanandroa eto anatrehanareo mamelany eloko eny fa na de no tiana zay fa mifanaovantsika roa ihany aza Iandry ianao le namotika amin'ny fiainako ka nanakona ny anjara masoandro mpahatanorako ianao le nanilika sy nandroaka tsy maty akory le diny efa mifanaovantsika fahina ry Andry indro nisy aina ary tonga tsangam-bato miorindray ho porofo sy vavolombelony fitiavantsika mamelanao ary vato malalako zany ve Valbe ary dada sy neny tonga lafatra ny asambarako manahoana zao ny hafa lilarimika tanteraka somatsara ihany ny rahantsika tena tsy hitako tsony ankizy lazaina tena faly tsomby atanatiko tsony foko noho ny hafaliana sady tanteraka ihany ny rahantsika no lamina koa fiainam-pianakaviany sorako ny tompo mifandaharana fa ainy nandamina sy nandrindran'ny fiainantsika zay efa nisaika mivadika ambony ambany ndry sofa tsy maty le dina natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Dina nosoratany Clémentine Sylvia novelo amin'ny aina soa santatra miora mahenina lisy ary miranto nandray fiosina nantotosa tovandriambololona studio ny brod Dina Uno fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo fotoana ny tantara eto amin'ny RTA